Nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu. Andray Baibolintsika isika ao amin'ny filazantsara Matthieu. Dans Matthieu chapitre 7, Matthieu toko fafito on va lire à partir du verset 21. dia manomboka amin'ny andininy faraka amby roapolo ny vakitsika. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapon'draiko izay any an-danitra. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, vas-y. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Un petit rappel, c'est que dans ce passage, le Seigneur s'adressait à ses disciples. Fampatsiahivana kely fa tamin'ity andalana ity ny tompo dia niresaka tamin'ireo mpianany. Et donc c'est une parole qui concerne des chrétiens, des gens qui suivent le Seigneur. Dia iteny io zany dia mahakasika kristiana ireo olona izay manaraka ny tompo. Comme vous et moi. Tahaka sy ianao. Des gens qui invoquent le nom du Seigneur. Olona izay miantso ny anaran'ny tompo. Plus encore. Ary mihoatra an'izay arany des gens qui ont des dons. Olona izay manana fanomezam-pahasoavana. Ce ne sont pas de simples chrétiens. Tsy kristiana tsotra. Ce sont des personnes, des chrétiens qui ont des dons. Fa olona kristiana manana fanomezam-pahasoavana. Parce qu'ils pouvaient prophétiser. Satria afaka nanana izy ireo. Ils pouvaient chasser des démons. Afaka nandroaka démonie. Et ils pouvaient aussi faire beaucoup de miracles. Dia afaka nanao asa maro na fahagagana maro. Donc des gens qui connaissaient la vérité. Zany hoe olona mahafantatra ny fahamarinana. Des gens qui suivaient le Seigneur. Olona manaraka ny tompo. Mais viendra le jour dia nefa ho avy ny andro où le Seigneur leur dira dia ilaza amin'izy ireo ny tompo hoe je ne vous ai jamais connus. Tsy fantatra akory ianareo. C'est le Seigneur qui leur a donné le don. Ny tompo no nanome an'izy ireo an'ilay fanomezam-pahasoavana. Tout ce qu'ils ont fait Izay nataon'izy ireo rehetra au nom de Jésus, tamin'ny anaran'i Jesosy. ils l'ont fait parce que c'était des disciples. Nataony satria mpianatra izy Parce ireo. que Jésus leur a donné des dons. Satria Jesosy name azy ireo fanomezam-pahasoavana. C'était pas des incroyants, Tsy hoe tsy mino izy ireo, mais c'était vraiment des disciples. fa tena mpianatra. Mais Jésus a dit qu'il dira je ne vous ai jamais connus. Dia nefa Jesosy nilaza hoe milaza amintsika izy hoe tsy fantatra akory ianareo. Donc le fait de faire des miracles, Izany hoe ny fanaovana fahagagana, le fait de prophétiser, d'évangéliser, ny faminaniana, ny fitoriana filazantsara ne garantit pas que nous serons approuvés par le Seigneur. dia tsy mampahazo antoka hoe ho ankasitrahan'ny tompo isika. C'est très sérieux, mes frères et sœurs. Ary tena matotra izany raha lasianabavy On peut avoir tous les dons du monde, mety afaka manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra isika ety mais amin'izao. cela ne garantit pas que nous serons approuvés par le Seigneur. Nefa izany dia tsy mampahazo antoka hoe ho ankasitrahan'ny tompo isika. Pourquoi? Satria nahoana? La suite du verset nous dit Ny toy an'ilay andinina Que le dia Seigneur milaza a dit, antsika hoe izao ny lazain'ny tompo. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Mes frères, Rahalahy, j'ai essayé, ce passage m'a beaucoup travaillé. tena niasa be tato anatiko ity teny ity. Je me suis dit, non, je veux comprendre.
qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Dia oza hoe te atakatra hoe inona no tiany tompo lazaina eto. Parce que si je ne comprends pas ce que cela veut dire, Satria raha tsy takatra no tiany ho lazaina, j'aurais beau prêcher ici pendant des années, dia mety afaka mitory-teny eto mandritra ny taona maro mais le jour où je vais me tenir devant le Seigneur, dia nefa amin'ny andro hijoroako eo anatrehan'ny tompo, il pourra me dire, je ne te connais pas. dia mety afaka ilazamiko izy hoe tsy fantatra akory ianao. Qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que ces disciples ont fait Fa inona no nataon'ireto mpianatra ireto pour être rejetés par le Seigneur? mba hoe ka tonga hoe nariany tompo izy ireo? Je pense que c'est très important pour nous de connaître cela, n'est-ce pas? Ary tena mino hoe zava-dehibe ho antsika no mahafantatra an'izany sa tsy izany? Pour ne pas être désapprouvés, Mba hahatonga antsika hoe tsy ho pour ne ankasitrahana, pas faire partie de ces personnes mba tsy ho ao anatin'ireo olona isika qui seront rejetés par le Seigneur. izay ho ariany tompo. C'est vraiment très sérieux. Tena matotra izany Alors, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire iniquité. dia niezaka namantatra hoe inona ny dikan'izany hoe meloka. Quand j'ai regardé étymologiquement le sens de iniquité, Rehefa nijery ny dika teny fototra ny amin'ny hoe meloka, c'est iniquitas, c'est un mot latin iniquitas dia teny latina qui veut dire inégalité ou injustice. izay midika hoe tsy fahamarinana. Oui. Donc, l'iniquité, c'est le contraire de équité. Izany hoe ny meloka dia mifanohitra amin'ny fahitsiana, Non, femme, Marina. fahamarinana. Amen. Amen. Iniquité, c'est le contraire de équité. Ny meloka dia mifanohitra amin'ny fahamarinana. On va garder ce mot, équité. Dia hotazomintsika izay teny izay hoe fahamarinana. Et à chaque fois qu'on va penser à iniquité, c'est le contraire d'équité. Dia rehefa miresaka meloka isika dia mifanohitra an'izay zany hoe tsy fahamarinana. Alors, si on parle d'équité ou de justice, Dia izany hoe raha miresaka fahamarinana isika, de quelle justice est-ce que la parole de Dieu est en train de parler? dia fahamarinana inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra? C'est la justice de Dieu. Ny fahamarinan'Andriamanitra. C'est quoi la justice de Dieu? Ary inona ny fahamarinan'Andriamanitra? Il faut savoir que nous ne sommes plus sous la loi. Mila takatsika hoe tsy eo ambany lalàna intsony Parce isika, que sous la loi, satria eo ambany lalàna il y avait des ordonnances qu'il fallait obéir et respecter. dia nisy fitsipika tokony narahana sy najaina. Il y avait il faut faire ceci et il ne faut pas faire cela. Dia nisy hoe tiany tokony atao tiany tsy tokony atao. Mais dans la nouvelle alliance, Fa ao amin'ny fanekena vaovao, là où nous sommes, eo amin'izay misy atsika, il y a le ministre, nous vivons sous le ministère de l'Esprit. dia isika miaina eo ambany asa fanompon'ny fanamasina. L'Esprit de Dieu demeure en nous Ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatsika pour nous enseigner toutes choses, mba hampianatra atsika ny pour nous zavatra rehetra, conduire dans la justice de Dieu. mba hitarika atsika ao amin'ny C'est fahamarinan'Andriamanitra. pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, si je ne me dupe, Izay mahatonga an' Jesosy miresaka ao amin'ny Matthieu toko fahaenina andiny fahatelo amby telopolo raha tsy diso je vais vérifier cela. marintsika vetivety. Oui, verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampoanareo izany rehetra izany. Donc, cette parole nous encourage à chercher toujours la justice de Dieu. Izany hoe io teny io dia mampahery antsika foana hikatsaka ny fahamarinan'Andriamanitra. C'est quoi la justice de Dieu? Ary inona ny atao hoe fahamarinan'Andriamanitra? C'est-à-dire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Izany hoe izay marina eo imason'Andriamanitra. Donc, tous les jours, Izany hoe isan'andro dans toutes les situations amin'ny toe-javatra de rehetra notre vie, eo amin'ny fiainantsika nous avons besoin de chercher ce qui est juste devant Dieu. dia mila mikatsaka isika izay marina eo anatrehan'Andriamanitra. Alors, l'erreur qu'ont fait ces disciples, Dia ny fahadisoana izay nataon'ireto mpianatra ireto qui seront rejetés par le Seigneur, izay ho lavin'ny tompo, c'est qu'ils n'ont pas cherché ce qui est
juste aux yeux de Dieu. Dia izany hoe tsy nitady tsy nikatsaka izay marina teo imason'Andriamanitra izy On peut ireo. se demander, Mety afaka manontany sika mais hoe si ils n'ont pas fait ce qui est juste devant Dieu, raha ohatra ka tsy nanao marina teo teo imason'Andriamanitra izy ireo, pourquoi Dieu a-t-il approuvé les miracles qu'ils ont faits? dia fa maninona Andriamanitra no nakasitraka ny fahagagana izay nataony izy ireo? Pourquoi ils ont pu prophétiser au nom de Jésus? Fa nanina izy ireo no afaka naminany tamin'ny anaran'i Jesosy? Pourquoi ils ont pu faire des miracles au nom de Jésus? Fa nanina izy ireo no afaka nanao fahagagana tamin'ny anaran'i Jesosy? Alors que Dieu ne les approuve pas. Nefa Andriamanitra tsy makasitraka azy ireo. Parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Satria Andriamanitra dia matoky any amin'ny Dieu teniny. justifie sa parole. Ary izy dia manamarina ny teniny. S'il nous envoie prêcher l'évangile Raha ohatra izy ka maniraka antsika amin'ny et qu'il a promis torofilazatsara, de nous accompagner, dia nampanantena izy niaraka amintsika, ben, ny il momba antsika. accomplira ce qu'il a promis. Dia izy tanteraka izay efa nampanantena iny. Il s'engage par rapport à ce que lui, il a dit. Ary izy dia mifamatotra amin'izay zavatra nyteneniny. Mais il ne s'engage pas par rapport à ce que nous faisons. Fa izy tsy mifamatotra amin'izay zavatra ataontsika. Ce que je fais, Ny ataoko ma propre vie, ny fiainako m'engage manokana moi-même devant le Seigneur. dia mamatotra eo anatrehan'ny tompo. Si le Seigneur nous dit Raha ohatra ka miteny amintsika ny tompo d'imposer nos mains aux malades, hoe mametra tanana amin'ny marary et les malades seront guéris, dia ho sitrana amin'ny c'est pas nous marary, qui guérissons, tsy isika c'est le manasitrana Seigneur qui guérit. fa ny tompo no manasitrana. Et le Seigneur justifie lui-même sa parole. Dia ny tompo no manamarina ny teniny. Parce qu'il nous a envoyés Satria izy naniraka prêcher atsika l'évangile, hitoro ny nous filazantsara, prêchons l'évangile, dia mitoro ny et des filazantsara âmes sont sauvées dia misy fanavoavonjy par sa grâce. noho ny amin'ny C'est lui fahasoavany. qui touche les gens Izy no mikasika ny au olona travers des évangélisations que nous faisons. amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara izay ataontsika. Donc il est responsable de ce qu'il a dit. Dia izy zany a tompony andraikitra Il ny accomplit ce lazainy. qu'il a promis. Ary izy manatanteraka izay nampanantena iny. Mais si ma vie n'est pas en règle devant le Seigneur, Fa raha ny fiainako tsy mahitsy tsy milamina eo j'aurai des anatrehan'Andriamanitra comptes à lui rendre. dia hanana tatitra atao aminy a. Amen. Amen. Alors, la justice, Zany de hoe Dieu, fahamarinan'Andriamanitra, c'est-à-dire ce qui est juste aux yeux de Dieu. zany hoe izay marina eo imason'Andriamanitra. Donc c'est ces gens-là qui commettaient l'iniquité, Dia ireo olona ireo izay nanao meloka, donc ils faisaient des choses, ils avaient une attitude qui n'était pas selon la justice de Dieu. dia zany hoe nanao zavatra izy nanana toetra tsy araka ny Ce qui n'est pas fahamarinan'Andriamanitra, juste aux yeux de Dieu. tsy marina teo Vous savez, imason'Andriamanitra. nous avons parfois ou bien souvent notre propre justice, Tantareo indraindray tsika manana ny fahamarinantsika manokana. c'est-à-dire notre façon de voir les choses, Zany hoe ny fomba fijerytsika zavatra, notre façon de prendre des décisions, ny fomba fandraisantsika ce fanapa-kevitra, que nous aimons, izay tiantsika, ce qui nous arrange. izay metimety amintsika, izay Ça, c'est mandamina notre antsika. justice. Izay ny fahamarinantsika. Et dans toutes les situations, Dia eo amin'ny toe-javatra rehetra il est beaucoup plus facile pour nous dia mora ao antsika de pratiquer notre propre justice. ny mampiatra ny fahamarinantsika manokana. Parce que nous regardons nos propres intérêts. Satria isika mijery ny tompontsoa ny Ce qui tenantsika, nous convient, izay metimety ce qui est amintsika, bon pour nous. izay tsara ao antsika. Mais la parole de Dieu nous encourage Fa ny ten'Andriamanitra dia mampirisika atsika que dans toutes les situations, hoe eo amin'ny toe-javatra rehetra nous avons toujours besoin de nous asseoir dia mila mipetraka foana isika et de nous demander, dia manontany tena hoe est-ce que ce que je vais dire, hoe izay ho lazaiko ve, est-ce que ce que je vais faire, izay ho ataoko ve, la décision que je vais prendre, ny fanapa-kevitra ho raisiko ve, est-ce que c'est juste aux yeux du Seigneur? marina eo imason'ny tompo. Amen. Amen. Le monde que nous vivons, le monde actuel que nous vivons, Ny zao tontolo zao izay iainantsika ankehitriny a, on a tendance un peu à normaliser le péché. dia manana an'izay firehana izay hoe m- ma On accepte le péché. lasa hoe ekena ny fahotana.
il y a certaines choses qui ne sont pas justes devant le Seigneur. Misy zavatra tsy marina eo imason'ny tompo. Ça commence, Manomboka le izy a, au début ça nous choque, dia amin'ny voalohany le izy a mahataitra antsika, mahagaga antsika, ça nous fait mal au cœur, dia mamparary ny fontsika, peut-être on parle, dia on peut par exemple faire une remarque, dia mety miteny tsika manao fanamariana, et la personne à laquelle on a fait la remarque fait la sourde oreille, dia le olona izay ndresahantsika, izay nanaovantsika fanamariana, dia manao be marenina, on parle encore une fois, dia mbola miteny ihany et sika, encore, dia miteny et ihany a, encore, dia miteny ihany, et on finit par se taire, dia avy eo tsika tsy miteny intsony a, et on accepte. dia lasa manaiky isika. Ça devient comme, non, c'est normal. Dia lasa ohatrany hoe efa normal izany. Ça devient une vie, ça devient une habitude. Lasa tonga fiainana le izy a, lasa tonga fomba fanao On a, accepte. dia ekena. Je vais prendre un exemple. Dia andray ohatra anankiray a, Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un nisy fotoana resaka tamina olona iray a, dont le mari a ce qu'on appelle bureau, un deuxième bureau. izay ny vadiny a dia manana deuxième birao. Alors, la sœur, elle se défend pour Et- protéger, pour défendre ce qui lui appartient. Dia le ranabavy a dia tena miaro a izay anazy, miaro ny tenany. Et le couple se trouve justement dans un milieu chrétien. Dia nefa le mpivady a dia tao anatina tontolo kristianina. Alors, il y a des sœurs qui ont parlé avec cette sœur en question Dia nisy rahavavy a niresaka tamin'io anabavy io, et qui ont dit à la sœur, écoute, mais ça c'est normal. dia niteny taminy hoe normal ane zany e. Tu dois comprendre une chose. Mila misy zavatra iray tokony ho Ton azonao. mari, quand il est à la maison, Hoe ny vadinao rehefa ao an-trano a, c'est ton mari. dia vadinao. Mais quand il sort de la maison, Fa rehefa mivoaka ny trano izy, c'est le mari des autres. dia vadin'ny hafa. Mais c'est grave. Tena loza zany a, zava-doza. Et beaucoup de chrétiens acceptent cette situation. Dia betsaka ny kristianina manaiky an'izany toe-javatra izany. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes Betsaka ny lehilahy sy vehivavy kristianina pensent qu'un mari ou une femme fidèle, ça n'existe pas dans le milieu chrétien. izay mieritreritra hoe ny lehilahy sy vehivavy a izay tsy mampirafy a dia tsy misy a, nefany a eo amin'ny tontolo kristianina. Et on prend ça comme quelque chose de normal. Dia raisina ohatrany hoe lasa zavatra normala le izy, raha zavatra ekena, Et on doit vivre avec. dia hoe tsy maintsy iainana zany zay. C'est un exemple, hein. Ohatra izay a. C'est une réalité que je suis en train de vous parler, hein. Dia nefany a zava-misy marina aza ny resako aminareo zany. L'Église normalise le péché. Ary ny fiangonana dia lasa manaiky a ny fahotana. Ce qui n'est pas normal est accepté comme normal. Izay zavatra tsy ekena taloha a dia lasa ekena ankehitriny a. Et ce qui est normal devient comme bizarre. Ary le zavatra tokony ekena na zavatra tena izy indray a no lasa ohatrany hoe hafahafa. C'est vrai ou c'est pas vrai? Marina zany sa tsy marina? Il est très important, parce que nous sommes les enfants de lumière, il est très important pour nous de demeurer dans la lumière. Ary tena zava-dehibe antsika satria isika zanaky ny mazava dia zava-dehibe ho antsika no mitoetra ao amin'ny mazava. De marcher dans la lumière. Mandeha ao amin'ny mazava. Amen. 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 Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Retirez-vous de moi, vous qui ignorez ma justice. Miala amiko ianareo izay tsy
tsy mamelany zany fahamarinako. Quand on parle de justice de Dieu, Rehefa miresaka ny fahamarinan'Andriamanitra isika, je rappelle que nous sommes dans le contexte du Nouveau Testament. averiko ihany hoe ao anatina fepetran'ny fanekena vaovao Ce n'est pas isika. une question de voler, mentir, commettre l'adultère, ainsi de suite. Tsy miresaka isika no hoe fijangajangana, fangalarana, fandengana, Nous ne sommes plus sous la loi. fa efa tsy ao anaty lalàna intsony isika. Et si nous sommes nés de Dieu, Ary raha nateraka Andriamanitra isika, nous ne commettons pas ces péchés. dia tsy hanao an'ireny fahotana ireny isika. Amen. Amen. Si nous sommes nés de Dieu, Raha nateraka Andriamanitra isika, nous ne commettons pas ces péchés. dia tsy hanao an'ireny fahotana ireny. Mais je vais vous parler d'un péché qui est grave. Fa hiresaka aminareo fahotana izay tena zava-doza C'est l'insoumission et la désobéissance. dia ny tsy fanekena, ny tsy fankatoavana sy ny tsy fanekena. Vous savez, en Éden, Hitanareo tao amin'ny Saedena, Adam Adam n'avait pas péché pendant qu'il a mangé le fruit interdit, qu'il a mangé de l'arbre interdit. I Adama dia tsy nanota teo am-pihinanana an'le hazo voarara. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Manaiky an'izay nareo miaraka amiko sa tsy izay? Adam n'a pas péché lorsqu'il a mangé le fruit interdit. I Adama dia tsy nanota tamin'izy nihinana an'le voankazo voarara. Non, il n'a pas péché. Tsy nanota izy, Il a péché avant. fa nanota izy talohan'izay. Quand? Tamin'ny fotoana inona? Lorsqu'il a désobéi. Rehefa tsy nankatoa izy. Lorsqu'il a désobéi, c'est là où il a chuté. Rehefa tsy nankatoa izy teo izy no lavo. Parce que la Bible dit il a écouté sa femme. Satria izao lazain'ny Baiboly hoe niaino ny vadiny izy. C'est-à-dire il s'est soumis sous la volonté de sa femme. Izany hoe nanaiky izy sitrapon'ny vadiny. Il est sorti de la soumission à Dieu Niala tamin'ny fanekenan'Andriamanitra pour izy se soumettre à sa femme. dia lasa nanaiky ny vadiny. On va regarder ce passage dans Genèse chapitre 3. Ndao vakitsika izay andalan'izay amin'ny Genesis toko 7. Tout le monde a sa Bible. Hein? Manana ny Baiboliny daholo ny rehetra. Genèse chapitre 3. Genesis toko 7. Et on va lire le verset 17. Dia eny andininy fafito ambin'ny C'est folo. Dieu qui parle ici. Andriamanitra no miteny eto. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé, voyez, Ary et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, on s'arrête là. ary koa izy tamin'ny Adama, satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinana ny hazo izay nandrarako anao. Izany hoe isika Tu as écouté, satria efa niaino, tu as obéi, nankatoa, tu t'es soumis nanaiky à la volonté de ta femme. tamin'ny sitrapon'ny vadinao ianao. Tu es sorti de ma justice. Niala tamin'ny fahamarinako ianao. Tu es sorti de ce qui est juste à mes yeux. Niala tamin'izay marina teo imasoko ianao. Tu t'es soumis à ce qui était juste, ce qui était bon, qui était agréable à ta femme. Ary nanaiky ianao izay tsara teo imason'ny vadinao. Sy marina teo imason'ny vadinao. C'est là où il a péché. Ary teo izy no nanota. Le plus grand péché qu'un homme puisse connaître, Ary ny ota lehibe Commettre. indrindra izay mety ho ataon'ny Ou une olombelona c'est d'être insoumis. dia ny hoe tsy manaiky. C'est de ne pas se soumettre à Dieu. Tsy manaiky an'Andriamanitra. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple depuis le début. Izay no nahatonga nanome ohatra hatramin'ny voalohany.
que la justice selon Dieu, hoe ny famarinana araka an'Andriamanitra ce n'est pas une loi où il y a des préceptes, dia tsy lalàna hoe misy fitsipika tokony arahana, mais dans chaque situation fa ao anatin'ny toe-javatra de rehetra notre vie, eo amin'ny fiainantsika nous avons besoin de chercher la justice de Dieu. dia mila isika mikatsaka ny famarinana C'est-à-dire, nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu. izany hoe mila mahafantatra isika ny fon'Andriamanitra. Dans l'Ancien Testament, Tany amin'ny fanekena taloha, on savait testamenta qu'il taloha, ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. tany amin'ny testamenta taloha dia fantatsika misy hoe tsy mahazo mangalatra, tsy mahazo mitsangatsanga, tsy mahazo mandenga, tsy mahazo manao zao, tsy mahazo manao an'izao. Mais dans le Nouveau Testament, Fa ao amin'ny fanekena vaovao, dans testamenta la vaovao, Nouvelle Alliance ao amin'ny plutôt, fanekena vaovao, selon le ministère de l'Esprit, araka ny asa fanompon'ny fanahy, nous avons l'Esprit en nous dia manana ny fanahy isika ao anatsika, qui nous enseigne toutes choses, izay mampianatra atsika ny qui zavatra nous rehetra, conduit en toutes choses mitarika atsika amin'ny zavatra et qui rehetra, a son mot à dire dans toutes les situations. ary manana ny teny lazainy amin'ny toe-javatra rehetra. Le Seigneur écrit ses lois dans notre cœur. Ary ny tompo dia manoratra ny lalàny ao anatin'ny fotsika. Amen. Amen. C'est une promesse qu'il avait faite. Ary tena hoe teny fampanantenana nataony izany Et il l'accomplit dans ces derniers temps. dia atanterahany aty amin'ny vaninandro Il farany, nous a donné l'Esprit name atsika ny pour fanahy nous izy rappeler toutes choses, mba hampatsiahy atsika ny zavatra pour nous rehetra, enseigner toutes choses, hampianatra atsika ny zavatra pour nous rehetra, conduire hitarika atsika dans la lumière ao amin'ny et fahazavana dans la vérité, sy ao amin'ny dans fahamarinana, la justice selon Dieu. ao amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de loi. Ary izay ny antony hoe tsy mila lalàna intsony isika. J'ai pas besoin de dire, toi ma soeur, tu dois pas mettre une jupe, une mini-jupe par exemple. Za zany tsy voatery miteny hoe ranabavy tsy tokony hanao jupe fo kely ianao mini jupe. Suri, tu dois pas mettre un t-shirt, mais tu dois mettre une chemise. Tsiora tsy tokony manao t-shirt ianao fa lobaka ny tokony hanaovanao. Non, on n'est plus sous la loi. Tsy ao ambany lalàna intsony isika. On n'est plus sous la loi. Tsy ao ambany lalàna intsony isika. L'esprit vit en nous. Fa ny fanahiny miaina ao Et il anatsika. parle à notre esprit Dia miresaka amin'ny pour nous fanahintsika conduire en toutes choses. mba hitarika atsika amin'ny zavatra Et nous rehetra. entendons la voix de l'esprit Dia maheno feo amin'ny fanahy qui nous isika parle izay miresaka amintsika. si nous ne sommes pas aveuglés par notre propre justice. Raha ohatra isika ka tsy ajambain'ny fahamarinantsika manokana. C'est pour cela que la parole dans Matthieu chapitre 6 dit « Cherchez ». Izay mampatonga ny teny ao amin'ilay Matthieu toko fahenina milaza hoe katsao. C'est-à-dire on ne s'arrête pas de chercher Ny dikan'izany hoe mikatsaka izany dia tsy mijanona mitady. jusqu'au retour du Seigneur. Mandrapatonga Nous allons toujours fiverenan'ny chercher tompo son royaume. dia hikatsaka ny fanjakana. Nous allons toujours chercher ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Hikatsaka izay marina eo imason'ny tompo foana isika. Amen. Amen. Il y a une parole que le Seigneur a dit aux disciples. Ary misy teny izay lazain'ny tompo tamin'ny mpianany Dans Matthieu chapitre 5. ao amin'ny Matthieu toko 5. Matthieu chapitre 5 et le verset 20. 20. Matthieu toko 5 andiny 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Falazaiko aminareo raha tsy mitoetra, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Là aussi, il s'adressait aux disciples, hein? Eo koa izy dia miresaka mpianatra, C'est-à-dire vous et moi. izany hoe za sy ianao. Il leur a dit et il nous dit,
lazainy tamin'izy ireo dia lazainy amintsika Si notre justice, raha ny famarinantsika c'est-à-dire si ce que nous trouvons juste, raha ohatra ka izay heverintsika ho marina, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanoradalana sy ny fariseo ny fahamarinantsika, d'abord il faut que nous sachions comment était la justice des scribes et des pharisiens. mila fantatsika aloha izany hoe nanahoana ny fahamarinan'ny mpanoradalana Parce que sy c'est ny là où nous fariseo. pouvons comprendre à quel niveau, à quel degré doit être notre justice. Satria eo zany ahafahantsika mahatakatra hoe avy manahoana zany no tokony ho fahamarinantsika. Parce que pour ne pas être désapprouvé, Satria mba hahatonga antsika hoe ho ankasitrahana nous avons besoin d'avoir une justice dia mila manana fahamarinana isika qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens. mihoatra noho ny fahamarinan'ny mpanoradalana sy ny fariseo. Si nous regardons les quelques versets avant ce verset 20, Raha ohatra tsika ka mijery andalana vitsivitsy ao alohan'io andiny faharoapolo io, depuis le verset 13, manomboka eny amin'ny andiny le fahatelo Seigneur ambin'ny folo, parle, il dit aux disciples que nous sommes le sel et la lumière, le sel de la terre et la lumière du monde. dia eo aloha eo izy miresaka hoe ianareo no isika zany no fahazavan'izao tontolo zao. Donc il est en train de parler d'une attitude. Dia miresaka izy toetra Comment devrait être un disciple? hoe tokony ohatry ny ahoana ny atao hoe mpianatra, Une lumière, mazava, du sel, sira, qui donne un goût à la vie. izay manome tsiro ho amin'ny fiainana. Et ensuite, à partir du verset 17, Dia manomboka eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny il folo dit, je ne suis pas venu abolir la loi, aza taonareo fa tonga ho andrava ny lalàna, mais je suis venu vivre ce que le Seigneur, ce que Dieu a donné. fa tonga iaina izay nomen'Andriamanitra. Il parle encore d'attitude. Mbola miresaka toetra ihany izy eto Donc, les scribes et les pharisiens, izany hoe ireo mpanoradalana sy ny ils fariseo connaissaient la loi, fantatra izy ireo ny lalàna mais ils ne la vivaient pas. fa tsy niainany. Et Jésus a dit, Dia Jesosy nilaza moi je ne suis pas venu abolir, za dia tsy tonga je ne suis andrava, pas venu toucher à votre loi, za tsy tonga mais je suis venu la vivre. fa tonga iainana izany, Je suis venu être un témoin. tonga vavolombelona. Amen. Amen. Donc notre vie est très importante. Izany hoe fiainantsika dia tena zava-dehibe. C'est pas ce que nous faisons. Tsy izay ataontsika. Les disciples qui ont dit Seigneur, Seigneur, Ny mpianatra izay nilaza hoe tompoko avaient pensé dia nihevitra izy ireo que les œuvres qu'ils faisaient hoe ny asa izay ataon'izy ireo allaient leur valoir une approbation. no tonga ho fankasitrahana an'izy ireo. Mais le Seigneur dit non. Fa hozy izy ny tompo hoe tsy Ce n'est pas par les œuvres. tsy amin'ny asa. Les œuvres n'ont rien à voir, Ary tsy misy idiran'ny asa mais notre attitude, fa ny toetrantsika notre disposition de cœur. ary ny fahavonona ny fontsika. Parce que la soumission, Satria ny fanekena ce n'est pas qu'on te dit de faire ça et tu fais ça. tsy hoe rehefa tenenenao hoe ataovy ty dia ataonao. Ce n'est pas parce qu'on te dit de ne pas faire ça et tu ne fais pas ça. Tsy hoe rehefa tenenanao hoe ty tsy azonao atao dia tsy ataonao le izy. Parce qu'on peut te demander de faire quelque chose Satria mety afaka hoe mangataka hoe mba manao zavatra anankiray et tu ianao le fais à contre-cœur. dia ataonao le izy tsy vokatra ny fo. Tu le fais et tu murmures. Ataonao le izy fa momonina ianao. Tu le fais mais tu n'es pas content. Ataonao le izy fa tsy faly ianao Le cœur est gâté. dia maloto ny fo. La soumission et l'obéissance, Fa ny fanekena sy ny fankatoavana c'est une disposition de cœur. dia fahavononam-po. Mon cœur est disposé à accepter. Ny foko dia vonona ny anaiky. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, je suis toujours d'accord. Na manaiky na tsy manaiky dia manaiky foana. Mon cœur est toujours d'accord. Ny foko dia manaiky foana. Je ne comprends pas,
tsy takatro a je ne veux pas comprendre. dia tsy te Si hatakatra. le Seigneur veut que je comprenne, Raha ohatra ka tiany tompo ho takatro il le me izy donnera la lumière nécessaire pour comprendre. dia omeny ihany fahazavana Mais ilaina moi, mba ce que je dois hatakara. faire, Fa ny tokony ataoko c'est a de me soumettre. dia ny Me manaiky soumettre à Dieu. manaiky ny tompo manaiky an'Andriamanitra. Amen. Amen. Je disais que les scribes et les pharisiens, Lazaiko teo hoe ny mpanoradalàna sy ny fariseo a ils connaissaient la loi, fantatra izy ireo ny lalàna, ils connaissaient le livre, fantatra izy ireo ny boky, mais ils ne pratiquaient pas. fa tsy nampiariny. Leur justice Ny famarinan'izy ireo se limitait seulement à la connaissance, dia voafetra teo amin'ny fahalalàna, mais leur attitude de cœur fa ny toe-pon'izy ireo était complètement différente. dia tena mifanohatra amin'izay. Vous savez ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 23? Fantatrareo ve a lazain'ny tompo ao Matthieu 7:20 a Nous allons voir un peu l'attitude l'état de cœur des scribes et des pharisiens. dia ho hitantsika ny toe-pon'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Matthieu chapitre 23, on va lire à partir du verset 1. Vakitsika manomboka amin'ny andiny Bon, voalohany on ne va pas Matthieu lire tout 7:20. le chapitre, c'est long, mais on va lire peut-être les trois ou quatre premiers versets. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Verset 3. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. » Ary tamin'izany Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianaka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Voyez les scribes et les pharisiens? Hitanareo ve ny mpanoradalàna sy ny fariseo? Le Seigneur a dit, Izao lazainy tompo si les scribes et les pharisiens raha ohatra ka mpanoradalàna sy ny fariseo vous disent, miteny aminareo il ne faut pas mentir, hoe aza mandainga mais il ne faut pas mentir. dia tsy tokony mandainga zany. S'ils disent, il ne faut pas tromper son prochain, Raha ohatra izy ka miteny hoe aza mamitaka ny namanao il ne faut pas tromper. dia tsy tokony Parce mamitaka que ce zany. qu'ils disent, Satria izay lazain'izy ireo c'est la parole. dia teny, Mais eux, fa izy ireo ils vous disent de ne pas faire des choses, miteny aminareo izy hoe aza manao zavatra mais anankiray ils le font. fa izy manao an'izany. C'est à cela qu'est limitée leur justice. Dia eo no fetran'ny fahamarinan'izy Ils connaissent ireo. la parole, Fantatra izy ireo ny teny ils annoncent la parole, manambara ny teny izy mais ils ne vivent pas la parole. fa tsy miaina ny teny. On peut connaître la parole, Mety afaka mahafantatra ny teny isika mais ne pas la vivre. fa tsy miaina C'est an'izany. dangereux. Tena zava-dozy zany. C'est très dangereux, ça. Tena zava-dozy zany Alors, il faut que notre justice Zany hoe mila hoe ny fahamarinantsika surpasse celle des pharisiens et des scribes. dia mihoatra ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Il est bon de ne pas connaître la vérité Ary tsara ny hoe tsy mahafantatra ny fahamarinana plutôt que de la connaître toy izay hoe mahafantatra ny fahamarinana et de ne pas lui être soumise. dia nefa ny any tsy manaiky an'izany fahamarinana izany. Vous avez compris? Takatrareo zay azonareo zay Il vaut mieux ne pas connaître aleo ary ny any tsy mahafantatra plutôt que de connaître noho ny hoe mahafantatra et d'avoir une attitude d'insoumission ou de désobéissance. dia nefa manana toe-po tsy mankatoa sy tsy manaiky. Ce n'est pas pour faire peur à personne. Ary tsy hoe fampitahorana n'izaniza akory Ce n'est pas que le Seigneur veut que nous soyons tous parfaits. ary tsy hoe tompo dia mitaky atsika hoe ho tanteraka daholo isika rehetra Personne n'est parfait. satria tsy misy tanteraka.
Mais le Seigneur nous donne la lumière à travers sa parole Fa ny tompo dia manome antsika ny fahazavany amin'ny alalan'ny teniny pour que nous sachions qu'est-ce qu'il attend de nous, mba hafantarantsika hoe inona no andrasany quel amintsika état de cœur il veut voir en nous. ary toe-po manahoana no tiany ho hita Nous eo pouvons amintsika. tomber, Mety lavo mais isika quand on est tombé, on se relève. fa rehefa lavo isika dia mitsangana On indray nettoie la poussière dia fafana ny vovoka et le Seigneur nous donne un nouveau départ. dia ny tompo dia manome antsika ny fiangana vaovao Et on avance. dia mandroso isika. Amen. Amen. Vous vous rappelez, la soumission, c'est quoi? Tadidinareo hoe inona ny fanekena? Vous vous rappelez, c'est quoi la soumission? Tadidinareo hoe inona ny fanekena? C'est une disposition de cœur. Ny fanekena dia fahavonona-po. Mes frères, nous vivons vraiment un temps merveilleux Rahalahy tena fotoana mahafinaritra ny vanim-potoana parce que nous vivons iainantsika le temps de l'Église, satria isika miaina ny vanim-potoana fiangonana, le temps de la grâce, ny fotoana fahasoavana, où Dieu habite en nous par son esprit. hoe ny tompo mitoetra ao anatsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Dieu nous parle, Miresaka amintsika ny tompo pas méchamment. tsy masika be Dieu n'est pas fâché contre nous. ary ny tompo Andriamanitra dia tsy tezitra amintsika Il se présente comme le Dieu d'amour. fa tena miseho amintsika hoe Andriamanitra fitiavana. Et il veut mettre ses lois dans notre cœur. Ary izy dia tia metraka ny lalàny ao anatin'ny fotsika. Amen. Amen. Et il veut nous éviter justement de tomber dans des pièges. Ary tena tiantsika tsy ho lavo ao anatina fandrika. Le piège de faire les choses selon notre propre justice. Ilay fandrika hoe hanao zavatra araka ny fahamarinantsika manokana. Ce que nous pensons que c'est bon, Izay verintsika hoe tsara, ce qui nous arrange. izay metimety amintsika, Ce izay qui nous mandamina convient. antsika, izay mety amintsika. Mais je veux nous encourager ce matin Fa tena te hampahery antsika amin'ity maraina ity de toujours chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. hoe hikasaka an'izay marina eo imason'Andriamanitra. Amen. Amen. Chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. Hikasaka izay marina eo imason'Andriamanitra. Nous pouvons être offensés par un frère, par une sœur, Mety misy fotoantsika tafitohana ny amina ralàna anabavy et la chair voudra peut-être prendre le dessus dia mety te-haka toerana ny nofo pour chercher à appliquer notre propre justice. ary satria te hampiatra ny fahamarinantsika. Mais sachons, Fa ko fantatsika il est dit dans l'épître de Jacques voalaza ao amin'ny epistiliny Jakoba que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. hoe ny fahatezeran'olombelona dia tsy mahatanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Dès qu'on est fâché, Rehefa tezitra isika quelle justice on accomplit? dia inona ny fahamarinana ampiaritsika? Notre propre justice. Ny fahamarinantsika manokana. Il faut voir ce que je vais faire. Ho hitany tsara ny ataoko. En malgache, on dit, je lui fais reconnaître mon nom. Amin'ny teny gasy hoe ataoko mahalala ny anarako iny. Hein, n'est-ce pas? Sa tsy izany? Parfois, on a tendance même à demander le feu. Dia indraindray ary isika hoe mangataka afo. Un feu qui descend du ciel Afo milatsaka avy any pour an-danitra juger la personne. mba hitsara an'ilay olona. Je suis sûr que ça n'est jamais arrivé à personne ici. Mino hoe mbola tsisy ny teny an'izany tamintsika eto. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Fa za dia efa nahatratra anahy imbetsaka izany. Il y a des moments dans mon cœur, je veux prendre des décisions. Misy fotoana ao anaty foko tena te handray fanapahan-kevitra. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein? Tsy haiko raha efa tonga taminareo izany Mais moi, ça m'est plusieurs fois arrivé. fa za efa imbetsaka tratran'izany Et le Seigneur m'interpelle. Oh là, dia ny tompo dia mampatsiahy anahy hoe calme-toi un peu. milamina kely ianao C'est facile d'appliquer notre propre justice.
Tena mora ny mampiaritra ny fahamarinantsika manokana. Si nous demeurons dans l'esprit, Raha ohatra isika ka mitoetra ao amin'ny fanahy, l'esprit de Dieu ny fanahin'Andriamanitra nous fera toujours connaître ce qui est juste aux yeux de Dieu. dia ampafantatra antsika foana izay marina eo imason'Andriamanitra. Et il nous appartiendra par la suite d'aligner notre vie selon la justice de Dieu. Anjarantsika rehefa avy eo ny mampifanaraka ny fiainantsika amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Car ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur Satria tsy izay rehetra manao hoe tompoko qui entreront dans le royaume, no hiditra ao amin'ny fanjakana, mais ceux qui marchent dans la justice selon Dieu. fa ireo izay mandeha amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Ça veut dire quoi? Inona ny dikan'izany? Ceux qui renoncent à eux-mêmes. Ireo izay mandany tenany, Nous renonçons à notre justice, mandany fahamarinantsika isika, nous renonçons à nous-mêmes. mandany tenantsika isika, Nous acceptons de perdre. manaiky isika ho faty antoka, Nous acceptons de mourir à nous-mêmes. manaiky isika ho fatiny amintsika, Nous acceptons de nous humilier. manaiky isika hanetry teny, Parce que c'est cela la justice de Dieu. satria izay ny C'est fahamarinan'Andriamanitra. ça ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ary izay no marina eo imason'Andriamanitra. Vous voyez, le chemin de la croix, Hitanareo ny lalany azo fijaliana, le chemin que le Seigneur nous a demandé de prendre. ny lalana izay nangatany tompo mba handehanantsika. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Tsy ireo izay rehetra manao hoe tompoko, mais ceux qui renoncent à eux-mêmes fa ireo izay mandany tenany et qui se chargent de leur croix. sy mitondra ny azo fijaliana. Amen. Amen. Ce ne sont pas ceux qui font des choses, des œuvres. Tsy hoe ireo izay manao zavatra, manao asa, Ce ne sont pas ceux qui servent, tsy hoe ireo izay manompo, mais ceux qui renoncent à eux-mêmes fa ireo izay mandany tenany et qui se chargent de leur croix. dia mitondra ny azo fijaliana. Nous n'avons pas d'autre choix, frères et sœurs, Ary tsy manana safidy hafa isika ara-lasy que de anabavy, renoncer à nous-mêmes afa-tsy ny hoe mandany tenantsika, et de nous charger de notre croix. dia mitondra ny azo fijaliantsika. Ainsi, Dia amin'izay nous accomplirons toujours ce qui est juste aux yeux de Dieu. dia hantanteraka foana isika izay marina eo imason'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Hiaraka hitsangantsika dia hiteran'ny tompo.